Andriamanitra tomponay, Andriamanitra tsara ianao. Ary ity hanambara zavatra mahagaga ao anay tompo. Azahoanay mahita indrindra izany hatsaranao izany. Ary azahoanay tompo mampiatra toy izany hatsaranao izany ao anatin'ny fiainanay. Tompo, raha iain'ny teninao izahay, raha iain'ny hafatra avy aminao izahay, dia azokafo tompo ny masom-panahinay, ary ampanino ny feo rehetra izay tsy aminao mba azahoany mandray tsara ny teninao. Dia aoka tompo ianao miteny aminay ary angina daholo izay rehetra tsy avy aminao. Dia amin'ny anaranao Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka izay. Ny tenin'Andriamanitra naseho sy tanteraka tao an'i Jesosy Kristy no manome fiainana. Izany no lohahevitra ao vasana etona angalantsika fampianarana sy fampaherezana. Efa norenesika teo ireo tenin'Andriamanitra voalahatra ny perikopa hitondrana izany. Raha jerena akaiky, raha ny antsara isika, ireo andalan-tsoratra masina ireo, dia misy teny iray izay iraisana, ny mofo. Ao amin'ny Deutéronomie izy dia manambara hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra aloky ny vavany Jehova no iveloman'ny olona. Ao amin'ny filazana tsara amin'ny Jaona dia manao toy izao: Jesosy Kristy, izao no mofo velona izay midina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ary Paoly ao tamin'ny Korinthiana dia milaza ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tena Kristy fa izany. Inona moa ny mofo? Eo amin'ny fiainana andavanandro isika dia misakafo intelo isanandro. Izany natao dia mba hamoanana sy hitezana ny vatana, mba ho salama sy ho maty. Dia ao ny sakafo maraina, dia misotro jus tsika, raha sotro jus satria misy vitamine ao izany. Dia ao koa ny mofo mamy izay azahoantsika sokra rapide, azahoantsika hery angiakangana. Dia ao ny mofo na vary koa atsika izay minambary maraina, izay misy ny sucre lent mba azahoantsika maharitra hatramin'ny farany andro. Ny tonga ny sakafo atoandro dia toy izay ihany mihinantsika. Ao koa ny sakafo hariva, ary indraindray dia misy ny ody ambavafo toy ny mofo gasy, ny mofo mangazo sy ny sisa sy ny sisa. Ataoko angamba fa tsy misy amintsika manadino ny sakafo. Mety sakafo ray ihany, roa, telo, efatra, mety misy koa nefa misakafo dimy. Fa ilayntsika ny misakafo. Raha tsy misakafo isika na tsy amin'ny sakafo dia mety velona fa mitsikoskozy, ary mety marary koa, ary ny farany dia maty mosary. Hitantsika amin'izany fa ny fihinanana ny mofo no manome fiainana, ary tsy fahampiana mofo na sakafo dia miteraka fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra naseho sy tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy no manome fiainana. Eo amin'ireo andalan-tsoratra masina nivakiana teo, ny testamenta taloha dia manazava antsika fa ny mofo tokony iveloman'ny zanak'Israely raha tany an-hevitra izy mana izany, indrindra mofo tokony iveloman'ny olona dia ny teny aloky ny vavan'i Jehova. Tao amin'ny filazana tsara ny Jaona dia nanambara ny mpaminany fa i Jesosy Kristy ny mofo. Nambara tamin'ny mpianany fa Jesosy Kristy ny mofo, ary izay mihinana izany no manana fiainana mandrakizay. Ary hitantsika teo izany tao amin'ny Korinthiana averina indray fa ny fihinanana mofo miaraka dia fampisehoana ny firaisana ao amin'ny Jesosy Kristy. Hozaraina telo izao fantalinana izao. Voalohany, ny olona dia mivelona amin'ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra, izay mofo. Ny olona mihinana ny mofo
Jesosy Kristy zany dia manana fiainana mandrakizay. Ny olona mihinana miaraka ny mofo dia mampiseho ny firaisana ao amin'ny Jesosy Kristy sy ao amin'ny namany koa. Ny tenin'Andriamanitra naseho sy tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy no manome fiainana. Voalohany, ny olona dia mivelona amin'ny teny alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo arahinao mba hivelona ianareo ka hiamaro ary hiditra sady angova ny tany izay niainan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Teny baiko, tsy adikevitra, izay no nomeny Jehova. Tandremo arahinareo, tandremo ny didiko mba arahinareo. Izay zany dravana ho zavatra voalohany indrindra. Izany teny baiko izany voalaza teo dia tsy misy hoe rehefa avy eo mankatoa an'Andriamanitra na afaka kelikely, fa tonga dia avy hatrany, tonga dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany no antoky ny fahavelomana, mitondra fifaliana sy fiadanana. Dia voatanisa tamintsika teo ny soa azo ny zanak'Israely raha mankatoa ny didin'Andriamanitra izy. Marina amintsika amin'izao fotoana izao hoe izany, eny tompoko, marina tokoa izany. Ny teny rehetra alohan'ny vavan'Andriamanitra no mamelona antsika. Jereo tsara eto ny teny hoe ny teny rehetra na ny lalàna rehetra, izany hoe tsy misy azo alatsaka na iray azy. Ny tenin'Andriamanitra rehetra no ilaintsika. Raha sera fitsapana isika dia ny fanamasin'Andriamanitra no mibitsika amintsika ny teniny entiny mampaliry antsika. Raha faly isika dia mibohika avy hatrany nika mpifaliana, ary mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no tena mahay manambara ny fihetsekontsika. Etsetretrera atsika tanjosena ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika. Hitantsika amin'izany dravana fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ny vokatry ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia manome fiainana, ary fiainantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Tsy azontsika refesina izany atsara ny tenin'Andriamanitra izany, tsy azontsika refesina ny alaliny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia mahay mameno ny banga rehetra ao anatin'ny fiainantsika. Ary ena tsy mety ritra izany dravana ny tenin'Andriamanitra. Ampiasain'Andriamanitra izany anomezany fiainana bebe eo antsika, anomezany izay ilaintsika ao anatin'ny fiainantsika, ary ahitantsika ny vahaolana rehetra. Izany no ampirisihana antsika amaky ny tenin'Andriamanitra, hiaino ny tenin'Andriamanitra, ampiatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy mety koa ilay hoe aloky ny vavan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany aloky ny vavan'Andriamanitra. Amin'izao andron'ny teknôlôjia mandeha izao dia mandeha ny telefona misy ny Skype misy izao. Fa rehefa tena fanatry tava isika, maheno ilay feon'ilay olona, hafa ihany hafa tokoa. Koa aloky ny vavan'Andriamanitra, tsingina tsara izany, mahasarobidy izany, satria mampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra izany. Ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra dia ho antsika akaiky, dia akaiky antsika Andriamanitra. Ny teny antsika Andriamanitra mba azahoantsika miaina ny teniny. Efa nilazaina amin'ireny teo ary mbola averina indray fa manan-danja lehibe eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny vatana mila mofo dia tahaka izany koa ny fanahintsika mila ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny hery, ny tanjaka, ny fiaravan'olona dia avy amin'ny filomana amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Izany hoe ny lakile amin'ny fiainam-pinoana kristianina izany dia miankina indrindra amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay ny modely nomeny Jesosy. Ny zavatra rehetra nataony tetỳ tany dia teo ambany ny fahefany ny tenin'Andriamanitra avokoa.
inotsika nge ny teny navaliny Jesosy Kristy any Satana raha tany anefitra izy tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra norenesitsika tao amin'ny Deutéronomie izany ary naveriny Jesosy indray entiny manohitra ny herin'ny Satana. Fa maninona moa ny tenin'Andriamanitra io no vidin'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany satria io no fandraika indrindra teo amin'ny zavatra ny ainany. Izy tany anefitra toy izany koa zanak'Israely tany anefitra. Izy no sedraina no tsapaina toy izany koa ny zanak'Israely tany anefitra. Izany hoe hitantsika amin'izany zany fa ny tenin'Andriamanitra dia mifandraika indrindra amin'ny fiainantsika andavanandro ary mila ampiasaina izany. Fantatritsika fa zanak'Andriamanitra Jesosy ary azo ny natao tsara ny teny tamin'ilay vaky hoe mivainao mofo dia voky izy mihinana. Fa tsy natao izany fa maninona tsy natao satria tsy teny baiko avy amin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Hitantsika izany fa tsy nanapatra ny fahefany Jesosy Kristy fa ny aino ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vonainy izany Satana dia tsy nahavita azy nanoloana ny fankatoavana ny din'Andriamanitra fa niala maina teo tonga dia lasa taditaditsika hafandray. Ny zavatra tsara ho Maria na mivaly tenin'i Jesosy io nanoloana ny Satana dia izao raha ny teny izy hoe ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra dia iveloman'ny olona, izany hoe tsy mofy ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra dia nieviny tamin'izay tsy ny hampangina ny Satana. Ilay tenen'ny Satana hoe aza ataonao izao zany fa ny zavatra tsy nampiseho an'ny Satana dia izao mankatoa an'Andriamanitra ary izay fankatoavako an'Andriamanitra izay no ampisehoko anao mankatoa an'Andriamanitra izy ireny ihany mitoaviko eo amin'ny fiainako. Raha miteny izy hoe ny mofo ihany veloman'ny olona dia izay mofo ihany izany veloman'ny olona. Fa raha miteny kosa izy hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra dia marina izany. Ary raha heno Satana izany hoe tsy ny mofo ihany fa ny tenin'Andriamanitra koa dia resy tanteraka izy. Ka izay lavana no tsindrina kely amintsika etony fa indraindray isika io no mety mahalavo antsika rehefa sindra fitsapana isika. Indraindray tsika afakantsika ny tenin'Andriamanitra dia nenitsika izy manoloana ny ady atrehantsika fa move io tenin'Andriamanitra move io tenin'Andriamanitra tena manana fahefana tokoa ao anatinao. Move te tena iainanao tokoa io tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra avoakanao entinao miady amin'ny fahavalo io. Move tena iainanao izy io sa entinao fotsiny amin'izay raha miteny dia resy izy tsy ry havana tsy izay nandrasana amintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia mila iainantsika mila resy lahatra isika fa manakely izany tenin'Andriamanitra izany ary na fotoaninona dia afaka mandrava ny herin'ny Satana izany ary na fomba inona dia mandrava izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Koa amporisihana isika hiaina aloha hilona aloha ary ampiatra aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra ao antsika dia voalaza teo fa tokony ho takamoa ho an'ny olona matinoana. Fantatsika moa fa iza no tena mahatsapa hoe ilaina mofo le boulanger ve namoatra namolavolan'ny mofo sa le olona matinoana amin'ny ramarama. Iza to le olona matinoana, iza no tena mila mofo. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia azo ampiarana amin'ny GPS ankehitriny izay manoro lalana antsika ary ale. Efa iza no tena mila ny GPS? Le olona namboatra ny GPS ve sa raha ianao rehefa eo mitondra tomobily ka aiza ny ale ilainao la vezivezy avisy avanana tsy mahita lalakale ianao va tena adiny le GPS tena ilainy le GPS zay ry havana toy izany tenin'Andriamanitra tahaka ny GPS izy manoro lalana antsika manoro izay tokony alentsika ratsy tahaka ny mofo izy mamelona amin'ny fiainantsika dia tsy noantsika ary matanjaka
afaka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, ny olona mivelona amin'ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Ny olona dia mivelona amin'ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Faharoa, ny olona mihinana ny mofo velona Jesosy Kristy izany dia manana fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Izy no misy fiainana hojanona. Izay mihinana azy dia ho velona mandrakizay. Ahoana ary ny fomba hinanana izany mofo velona izany mba ahazona fiainana mandrakizay? Ahoana ary? Jerentsika ny teny lazain'ny Paoly tao amin'ny Romanina. Fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Tsy misy afaka mihinana olona velona isika. Noho izany dia tsy maintsy maty aloha Jesosy vao afaka amintsika. Tsy maintsy maty Jesosy vao afaka amintsika. Izany hoe ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana mba hisolo amintsika no hitantsika ny fomba tsy azo ialana azahoantsika mihinana ny mofony, izay mofo velona. Tsy maintsy maty Jesosy vao mahazo mihinana ny mofo isika ary mahazo fiainana. Tsy maintsy maty Jesosy. Izay tsy afaka hohanina velona amin'izao Jesosy Kristy, ary izay no nahatongavany tety tsy maintsy maty izy hisolo elokantsika. Ary rehefa mihinana izany mofo izany isika, izany nofony Jesosy izany isika, dia afaka miomina amin'ny fandresena sy ny fandresen'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty, fa maty Kristy dia Paska ho antsika. Koa ny finoana sy ny fanekena fa Jesosy dia maty teo ambony hazo fijaliana no niotaka, natolony ny ainy mba hisolo vonahy, nitondra ny endriko mba hialako amin'ny fahafatesana mandrakizay sahaza, fa nota izy, izay no ahazoako fiainana mandrakizay. Faharoa, tsy indrina mafety ny hoe izaho no anaiky, tsy faobe io fa izaho ianao no manapa-kevitra manokana ary tsy tehivanantako fa andeha hihinana ny mofo velona dia Jesosy Kristy izany. Fanapa-kevitra ao ianao ary tsy mivadinao na zanako ao no anosika anao hoe dana ho any mofo, tsy iavana, mety mihinana aina ianao fa manapitra vanafaka amin'lohanao ianao raha tsy vokatry ny fonao sy fanekena manokana avy aminazy. Izay no fomba azahoana mihinana mofo velona mba ary mahazo fiainana mandrakizay. Koa raha miaiky ny fahatanao ianao ary nanaiky fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra velona tonga hamonjy anao, dia matoky sy marina izy ka hanome anao fiainana dia fiainana be dia be. Fa aza miaotra ary raha te hanana fiainana tokoa ianao, raiso ano Jesosy fa izy no manana fiainana mandrakizay. Rentsika teo ny tantara zanak'Israely tany an-efitra izay mihinana ny mana avy tany an-danitra. Maty any izy fa ianao kosa, izaho kosa, isika kosa, raha mihinana ny Jesosy Kristy mofo velona avy amin'Andriamanitra dia tsy ho faty fa anana fiainana mandrakizay. Ry havana, ny olona dia mivelona amin'ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Ny olona mihinana ny mofo velona dia manana fiainana mandrakizay. Ny olona mihinana miaraka ny mofo dia mampiseho ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy sy amin'ny namany. Zava-dehibe hotsika teo ny mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe koa ny manaiky fa Jesosy
jesosy kristy irery ihany no lalana azahoana fiainana mandrakizay. Ireo dia mahakasikay mahakasika anao manokana. Nefa mbola zava-dehibe koa ny mampiseho ny firaisana amin'ny jesosy kristy amin'ny olona rehetra. Ny Paoly tsy miakatra ny filazantsara, tsy afenina izany famonjena jesosy kristy izany izay manome fiainana, fa aseho sy abaribary ary zaraina amin'ny hafa amin'izay atao rehetra, mitondra ny fahazavan'i Kristy mba ho fianarana tahaka ny Kristy ny fiainana. Zava-dehibe izany mampiseho ny firaisana amin'ny jesosy kristy, dia mbola zava-dehibe ihany koa ny mampiseho ny firaisako amin'ny namako. Araka ny vinakontsika teo, ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tena Kristy fa izany, satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Io ny ozatry ny fiainam-piny rehetra. Firaisana amin'ny Kristy miteraka firaisana amin'ny namana. Izany hoe ny firaisako amin'ny namako dia porofo mivangana mampiseho na tsy ny firaisako amin'ny jesosy kristy. Koa katsao ary ny firaisana, fa raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahefa na inona ho jesosy kristy, fa izay miray amiko dia mahefa zavatra lehibe. Raha bangona izany ravana dia izao: ny fivelomana, ny fankatoavana ary ny fihinanana ny tenin'Andriamanitra no miteraka firaisana ao amin'ny jesosy kristy sy amintsika samy isika, ary manome fiainana mandrakizay izay andramana sahady ity. Ny tenin'Andriamanitra naseho sy tanteraka tao amin'ny jesosy kristy no manome fiainana. Farany ny fiangonana misy antsika FPMA dia antsoina hitombo ao anatin'ny fiombonana, manao asa misoana, mizara fiainana be lehibe, manasitrana izao tontolo izao. Tsy isika irery ihany anefa no tian'Andriamanitra hiboaka izany fiainana izany, fa ny olona rehetra, tsy izao ihany, tsy namako titiko ihany, ary le tsy titiko dia tsy meko an'le fiainana mandrakizay, tsy izay ry havana. Ny olona rehetra, na le faran'izay tsy tiako indrindra ary, dia ny olona rehetra no tian'Andriamanitra hiboaka ny fiainana mandrakizay. Hoy izy amin'izao ny toko 7:24 izay haintsika tsy enjery, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. 7:20 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anamekoka izao tontolo izao, fa mba amonjeny izao tontolo izao. Koa ny fiainana, ny tenin'Andriamanitra, ny fivelomana, izany rehetra izany ravana ny mofo izay omen'Andriamanitra, dia tian'Andriamanitra ahakasika izao tontolo izao. Izao no baiko nomeny jesosy kristy ny fiainana. Antsika tsy enjery ihany koa io, koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisasy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, mbola teo hoe tsy misy alatsaka, izay rehetra nandidiko anareo, ary fampanantenana, ary io izao momba anareo mandrakariva amarako ahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Izao ianao, isika FPMA izao dia antsoina anatanteraka izany teny baikon'i jesosy kristy izany anio. Aiza ho aiza ianao,
amin'izany izay ho aisika amin'izany tahaka ny jiro mipetraka eo amin'ny fanaovan-jiro ve ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano sa ary io tsy dia tsara loatra jiro ihany tahaka ny jiro ao ambany vata famarana tsy manazava na inona na inona ry havana mety jiro ihany izany tsika fa aiza ilay jiro aiza ny misy azy eo ny tena fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay avy koa aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any lanitra. Ry havana izaho sy ianao mitambatra no mahatonga fiangonana. Voambara teo fa tsy ny finanana ny mofo, ny tsy finanana ny mofo dia miteraka fahafatesana. Ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mahafaty noana. Ny tsy fiankinana amin'ny Jesosy Kristy dia mitarika fisarahana izay mitondra fahafatesana fa tsy fiainana. Koa ny fiangonana velona izany. Ny fiangonana velona dia mila mandray tokoa ny fahazavahan'ny famonjen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fitiavana ka miona ho tonga tafaray amin'ny finoana mba ho marina amin'ny asany tokoa ny nino sy ho hita an'izao tontolo izao fa vita ho azy ireo koa ny famonjena. Ny fiangonana velona ao amin'ny Jesosy Kristy dia miomona manao asa misoana ary manana faharetana amin'izany mandra-pahatonga ny fahatanterahana. Ny fiangonana velona ao amin'ny Jesosy Kristy no mampiaina ny fiainana mandrakizay ety an-tany amin'ny ataony sy ny asany ary ny fijoroany ho vavolombelona. Ry havana izay manatsofina aoka izy aina izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.